Nandritra ny 10 taona nisy teo amin'ny sehatry ny fanabeazana dia tsara atrandy ny voka-panadinana ho an'ny lycée Mirva etsy Alarby satria dia saika zato isanjato hatrany moa ny tampahafana teo anivon'ity sekoly ity raha araka ny nambarana Andriamatoa Raveloary Manana Voangy. Toerana tony sy milamina ary madio, foto-drafitrasa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, tokotany malalaka, raha atao indray mibango dia sekoly anisan'ny manana ny toerana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ny lycée Mirva etsy Alarby akaiky ny parc Tsarasoatra. Ity sekoly ity izay misy ny kilasy rehetra manomboka amin'ny garabola na ny préscolaire ka hatramin'ny kilasy famaranana na ny terminal ACD ary efa 20 taona teo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Ny lycée Mirva moa zany tompoko dia efa niforona tamin'ny taona 1970 zany hoe taona manaraka iny zay dia ankalaza fa 20 taonanay nisy ny sekoly Mirva zany. Zahay moa eto dia zanaka mpampianatra, taranaka mpampianatra satria ny ray aman-drenina lehibe tany amin'ny efa taonjato lasa iny zany dia efa mpampianatra. Raha fantatra koa zany hoe pasteur Rakotovao zany dia nampianatra tany amin'ny faritany rehetrarehetra tany izy karazana missionnaire mihitsy ary dia rehefa miverina teto izy dia mpampianatra koa zany Rakotomanga Paul zany betsaka ny olona mahafantatra azy any Ambohimanarina eny. Reninay koa dia efa mpampianatra, ny dadabenay dia efa mpampianatra teto dia izay rehetrarehetra koa totra mpampianatra daholo misy mampianatra ny ambaratonga ambony ary ny voaketo ny ankizy olona izay volavolainay zany hatramin'ny fahakeliny dia mba olom-pirenena, olona manana maizy azy, olona afaka mivelona tsara, olona afaka mandray andraikitra amin'ny olom-pirenena azy zay. Anisan'ny tena mampiavaka ny lycée Mirva ny fianarana ny teny frantsay sy anglisy izay izaran'ny ankizy ny teny avy hatrany. Etsy ankilany dia fantatra fa nosokafana tamin'ity taom-pianarana vaovao ity ny efitrano manokana ikirakiran'ny mpianatra ny informatika izay misy ny fifandraisana internet tsy voafetra. Nambaran'ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny lycée Mirva fa mitoy ny fisoratana anarana eny an-toerana ho an'ny ambaratonga faharoa na ny secondaire izay mbola misy toerana vitsivitsy raha efa feno tanteraka kosa ny toerana ho an'ny ambaratonga voalohany na ny primaire. No mariny fa mba hanomezana kalitao tsara ny fampianarana ao amin'ny lycée Mirva dia ferana hatrany isan'ny mpianatra isan'ny kilasy. Ankoatra ny dihy, ny hira, ny théâtre, ny club de français sy anglais dia misy ihany koa ny karaté ary isokatra tsy ho ela ny zumba ao amin'ity sekoly ity.